Voici entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Amintsika mandrakariva ny fahasoavana ampiadana avy amin'Andriamanitra raitsy sy tompo ary mifampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Vavaka sy tompoko. Mideranao mankalaza anao amin'ny voninahitranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao. Fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao. Venona trapamonjeny zay karazana ity marembo avao ity. Marana izay afany mihaino ny teninao, marana izay mbola afany indray mitoetra ambany alitry ny fahasoavanao Jesosy tompo. Ngataka aminao zay manadiova ny miranao sarobidy. Adiatreo feon'i Jesosy malalo zao fotoana zao mba ambany fitarian'ny fanahy masina. Misaotra Jesosy malalo. Dia atolotra ny sy ny voninahitra ry tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ho ny kosa ny fahasoavana manambiampy. Misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Ny fitiavan'i Jesosy mba hitoetra amintsika mandrakariva ary izy ilay efa niantso antsika ao amin'ny voninahiny mba hitoetra amin'ny fanahy ny fo ny saina ary ny tenantsika. Ny tompo Jesosy dia mampatsiahy antsika tokoa amin'ity marana ity ny amin'ireo fanalahidy 7 ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny tompo tokoa dia mampatsiahy fa ao anatin'izany fanalahidy izany izay omeny tompo antsika dia tokony hitoetra voalohany amin'ny fitiavana. Ny bokin'ny Exodosy moa toko 20 dia mampatsiahy antsika ireo didy 10 izay omeny tompo Jesosy men'Andriamanitra ray maromarina koa tamin'ny zanak'Israely. Ary anatin'ireo didy 10 ireo dia mampatsiahy ny tompo fa ny fitiavana no fototry izany rehetra izany. Ary ny fitiavana no tsy maintsy hitoeran'ny zanak'Andriamanitra rehetra raha tiany ka hatanteraka ny didy rehetra izay omeny tompo ao amin'ny testamenta voalohany na ny testamenta taloha izany. Ilay fitiavana tokoa no mitondra ireo voankazo hafa rehetra ao amin'ny fanahy izay omeny tompo antsika dia ao zany ny fofeno fiantrana, fofeno faharetana, fofeno famindram-po ary ny koa fofeno fahatsaram-panahy sy filaminana ary ny koa fo ao anatin'ny fiadanana fendry tanteraka. Rehefa manana izany fitiavana izany isika dia afaka manokatra tokoa ilay fanalahidy voalohany izay omeny tompo antsika satria izay mangataka moa no homena. Ny fanalahidy faharoa izay omeny tompo antsika dia ny fibebahana. Fibebahana moa dia mifamatotra mandrakariva amin'ny fankatoavana sy ny fahamasinana. Fa satria napetraky ny tompo amintsika mandrakariva izany anatin'ny soratra masina ary maro ireo tenin'Andriamanitra izay milaza izany fibebahana izany tahaka ny nampatsahivy ny tompony amin'ny hoe fibebahana tahaka ny fanjakan'ny lanitra raha tonga fety an-tany Jesosy izay no hafatra voalohany napetrany tamintsika ary ny koa hafatra ny koa nampitondrainy ny Jaona mpanao batisa izay nolalana azy teo anivon'ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra tety an-tany. Fa hoy ny voalahatra ao amin'ny Samuel voalohany toko 12 andininy 7 Samuel 15:23 dia manambara izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mihodina dia toy ny heloka amin'ny fankatoavana ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima satria nandany tenin'i Jehovah ianao dia nolaviny tsy ho mpanjaka intsony. Izay no manambara amintsika fa ny olona izay tsy mibebaka, ny olona izay tsy maneritena amin'ny tanan'Andriamanitra dia miala amin'ny toerana izay imetran'Andriamanitra azy. Izany ny olona izay tsy mankatoa dia miala amin'ny lalana tonan'Andriamanitra azy, ny fanitsin'Andriamanitra azy, miala amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana amin'ny fiainany dia ilay sitrapon'Andriamanitra fendry tanteraka. Miala tsika izany tsy ho vadin'ny tompo intsony, ny vadin'ny Kristy intsony izay tokony handray antsika amin'ny andro farany. Ary miala ihany koa amin'ilay toerana mampanjaka antsika, zanaky ny mpanjaka antsika ary tsy mitoetra intsony koa eo amin'ilay position tian'Andriamanitra hanjaka antsika dia ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izany. Zao mantsy tokony tsaroantsika mandrakariva hoe isika
dia mitoetra eo amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Mitoetra amin'ny maha taranaky ny mpanjaka antsika satria fanjakam-pisorona isika, taranaka voafidy men'Andriamanitra izany toerana manokana izany. Ka ny olona tsy mankatoa, kristiana tsy mankatoa dia miala amin'izany toerana tian'Andriamanitra ametrahana azy izany. Fahatelo manakaraka izany dia fanalahidy tokony ananantsika entanana dia ny fanakentsika ny toerana misy antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Mamaritra antsika mantsy voalohany indrindra dia ny toerana misy antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Isika dia zanak'Andriamanitra ara-dalàna. Satria izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hoy i Jaona apôstôly manambara izany, dia tokony tsaroantsika ihany koa fa isika dia nomeny Tompo izany toerana manokana amin'ny maha mpanompon'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina antsika izany. Io ilay ananantsika fahefana araka ny lazain'ny Paoly apôstôly eo amin'ny lanitra fahatelo, fa ny olona izay mahafantatra ny toerana misy azy, ny identitény ao amin'i Jesosy Kristy dia ao anatin'ilay fahefana mandresy ny asan'ny maizina rehetra sy ny asan'ny Satana. Noho izany tsika dia mila mandroaka ny asan'ny maizina ary tsy mitoetra intsony ho andevon'izao tontolo izao, andevon'ny fahotana, andevon'ny izay rehetra domination zany, izay rehetra fahefana ananan'ny ilay andrinan'izao tontolo izao Jesosy dia Satana izany. Ino moa zatra mitranga rehefa tsy ampiasain'ny ray aman-dreniny ny fahefana amin'ny maha ray aman-dreny azy. Mijoro ny ankizy, zanaka, tsy mety manatanteraka izay tokony atao amin'ny tokantrano, tsy mety irahana izy, tsy mety mihaino ny tenin'ny ray aman-dreny izy, ary dia korontana mitranga ao amin'ny tokantrano vokatra izany. Ohatr'izay ihany koa no mitranga rehefa tsy fehezin'ny tenin'Andriamanitra, tsy fehezin'ny zanak'Andriamanitra ilay devoly Satana izay mifehy izao tontolo izao. Ohatry ny zanaka izay fehezinao anananao fahefana, dia ohatr'izay koa ny anananao fahefana amin'ny Satana dia mila fehezinao ary mila anananao fahefana ajoronao tsara. Izao mantsy no ambaran'i Jesosy tety an-tany tamin'izy niteny mikasika izay fahefana izay. Hoy ny Jaona 10 ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny Tompo: ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Io mpangalatra io dia devoly zany dia inona no nataony teny ambony tany? Ny hangalatra, ny hamono, ny handringana. Ka rehefa tsy mandray ny fahefana ny zanak'Andriamanitra handresy azy dia mangalatra izy, mamono izy ary mandringana izy. Sova teo Jesosy izay mitarika antsika amin'ny fiainana be dia be, ary izany fiainantsika avy amin'ny Tompo izany izay be dia be no ahafahantsika mijoro tafiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Faefatra, ny fanalahidy men'ny Tompo antsika dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarana, izany hoe confession, fanehoana izany tenin'Andriamanitra izany. Hoy ny eo amin'ny boky ny filazantsara ihany, araka ny Jaona 1:1 ka hatramin'ny 7 manambara antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Jaona 1:1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana ny zavatra ary izao nahadoray azy. Ny tenin'Andriamanitra izay fahamarinana, ary ny tenin'Andriamanitra izay manafaka antsika tsy ho andevo araka ny teny Jesosy ihany koa, dia manokatra ilay fahafana tanteraka. Koa ny teny dia Jesosy Kristy izany no manome antsika koa ny fanalahidin'ny Davida mpanjaka araka ny tenin'Andriamanitra, ary izany tenin'Andriamanitra tonga nofo izany koa no manokatra antsika
ilay lalana izay maneho ny toerana manokana misy antsika eo amin'izany asan'Andriamanitra izany, manokatra ireo harena miafina ara-panahy rehetra izay omeny tompo antsika, manokatra ny harena-panahy rehetra izay omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Fahadimy dia nomeny tompo antsika ihany koa ny teny hoe izay manome dia mandray. Hoy Jesosy nampitainy ireo apôstôly amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 hoe mahasambatra koa ny manome noho ny mandray. Sambatra ny olona izay manome arakaraka ny hanomezanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, arakaraka ny hanomezanao amin'ireo madiniky ny tompo dia fandraisanao ihany koa izany, izay manome tahaka ny mandray. Ary dia lanja sinana mafy izany koa ny tompo fa izay nataonao tamin'ireny madiniky ireny izy dia nataonao tamiko hoy Jesosy araka ny Matthieu 10:20. Jesosy tompo dia mampatsiahy antsika ary amin'ity maraina ity amin'izao andro izay diavintsika izao fa ny manome dia tahaka ny mandray ihany koa ary tsy lafy ny ara-nofo ihany zany hoe mianatra ireo izay olona ao anatin'ny fahasaranana, manome ho an'ireo olona izay ao anatin'ny izay hoe filàna maro samihafa satria tsy manana izay atokona izy na mandry an-dalambe sy ny sisa izay tokony ho ampiana, tokony homena, fa mipetraka ihany koa amin'ny lafiny ara-panahy zany satria nomena maimponareo dia tokony hanome koa maimponao ny tompo. Ka arakaraka ny hanomezanao koa lafiny ara-panahy ho an'ny olona, fanomezanao izay sosiny tsara amin'ny lafiny ara-panahy koa no ampitombon'ny tompo ny sosiny tsara amin'ny lafiny ara-panahy koa. Dia mahireza sy mahatanjara avana amin'izany rehetra izany ka hanomezantsika ho an'ny hafa koa ny famonjena mba hahatonga antsika hitombo ara-panahy anatin'izany. Aoka ny fitiavana toetra amintsika mandrakariva, aoka ny fibebahana ao amintsika isan'andro ary hotsarontsika isan'andro ny toerana misy antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia aoka ihany koa ny tenin'Andriamanitra ambarantsika isan'andro mba hahatonga izany tenin'Andriamanitra izany ho nofo tsara ao amintsika, hahatanterantsika ny fanomezana izay tsara rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ireo ny fanahidy 5 amin'ireo anankifito izay omen'ny tompo antsika izay toizantsika amin'ny andro manaraka indray. Ny tompo amintsika amin'ny herin'ny fahirezany, mahireza matanjaka tsy miova Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay vavaka isika. Sotranao sy mideranao amin'ny voninahitranao Jesosy tomponay satria ny fitiavana tokoa ny lehibe indrindra. Ary tsaroanay fa raha tsy mibebaka isan'andro izay ka mankatoy ny teninao, mitoetra amin'ny fahamasinana avy aminao dia tsy mba tsiarinao vinavina ny toerana misy anay ao aminao Jesosy tompo. Ampianaro izay hanambara ny teninao, ampianaro izay hilaza sy hijoro amin'izany teninao izany ka tonga anay Jesosy ho tena handray satria manome mandrakariva ho an'ny hafa na lafiny ara-panahy zany na lafiny ara-nofo izany. Amin'ity andro tompo dia sokafo masom-panahinay ka ampianaro izay hatsiaro hiantso mandrakariva ny ranao Jesosy mba handrakotra anay. Koa ny ranao tompo handrakotra ampinompony tsara avy amin'ity andro ity, le raha soa ny zanak'ondry tsy misy kilema izay mamonjy, izay manasitrana, izay miaro, izay manadio ampinompony tsara avy mba handrakotra ampinompony tompo azaonay isan'andro izany famindram-pona izany. Dia apetraka am-pelatananao feno ty andro ity mba ho voninahitra ka dia aoka ny mpanomponao mandeha araka ny sitraky ny fonao. Anazanao ny voninahitra ary tompo tosy mpanjaka ny mpanjaka. Fa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao Fany Masina ho aminay isan'andro mandrakizay ny Alleluia. Amen. Dia mahireza ny tompo amintsika ravana amin'ny herin'ny fahirezany. Amen.